Itondran'ny tompon'andraikitra fanazavana ny mikasika ny cadre intégré renforcé izay hanampiana indrindra ny PMA ahafahan'izy ireo mahazo tombontsoa eo amin'ny varotra iraisampirenena. Andrakinan'ny fampandrosoana ny varotra na dia misy aza ny finiavan'ireo PMA iroso dia misy ny sakana samihafa tsy ahafahana mitrandraka ireo tsena iraisam-pirenena raha ny fantatra ka zava-dehibe nisy ny fandarana asa hanampiana ireo firenena ireo mba ahafahany mahazo tombontsoa amin'ny varotra iraisam-pirenena. Cadre intégré renforcé moa izany initiative anankiray io zany multibailleur io niraisina mba hanampiana ny PMA mba mahatonga anazy moa zany afantarantsika anazy zany hoe cadre intégré mba ahafahany ilay firenena PMA reo mahazo tombontsoa amin'ny varotra dia ahafahan'zareo zany mahazo tombontsoa amin'izay zany. Dia io zany misy initiative zany raisin'ny institution maromaro sy bailleur raha tsy tania zao ohatra ny ONC, ny Centre du Commerce International, ny Programme des Nations Unies pour le Développement, ny PNUD, ny CNUSED, ny FMI sy ny Banque Mondiale mba hampiana ireo firenena ireo. Tamin'ny taona raisy roa arivo no niditra tanatin'ny fandaharana asan'ny cadre intégré i Madagasikara ary anisan'ireo firenena telo taratra na pays pilote mihitsy. Ny cadre intégré renforcé kosa dia napetraka tamin'ny taona 2010. Raha ny fantatra dia nisy ny fifampirarahana samihafa mba hisian'ny fanavaozana na ny mise à jour ny étude diagnostique. Araka ny voalaza teo moa zany dia nandalo période de crise isika malagasy dia nangataka tany amin'ny OMC zany isika mba hibénéficier projet prééthique ahafahana indray mamerina ny fototra fitantanana cadre intégré renforcé eto Madagasikara redynamisena zany izy io dia ny en courant amin'izao dia ny fametrahana ny comité directeur national en cadre intégré na comité mpitatana national zany izy io zany dia hivondrona ny ministera sy maro samihafa izay miandraikitra ny question commerciale. Le ministère rehetra concerné en question commerciale zany dont ministère du commerce, ministère de l'agriculture, ministère de l'industrie sy ministère maro samihafa. Eo ihany koa ny sehatra tsy miankina izay tena misedra ny olana mivantana zany amin'ny resaka varotra. Eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambanan'ny mpamatsy vola zany. Ankoatran'izay dia ny prééthique koa zany dia entina indray ampahalala fa miverina miasa indray zany ny cadre intégré au niveau national. Izy zany activité de communication et de vulgarisation tafiditra anatin'izany ity ataontsika ity hoe miverina ny cadre intégré mba hisensibilisena ireo olona rehetra izay tokony handray anjara amin'ilay izy zany amin'ny andraikitra tandrify azy avy. Misy koa zany ny projet de la catégorie 1 izay entina manamafy ilay rafi-pitantanana ho atsangana io dia izy io zany efa en cours efa bénéficier un financement de $1 million sur 3 ans dia raha mahafapo zany ny fampiasantsika io vola io dia mbola hitombo sur 5 ans le izy mety hatratratra amin'ny $1,500,000 zany au total. Dia avy eo misy koa ny atao hoe projet de la catégorie 2 izy io indray zany dia entina hifinansena sy anatanterahana ny sakatsakana hita tao anatin'le edikan'olona resantsika teo iny. Io zany dia ny projet prioritaire ny réforme prioritaire zany no raisina tanana amin'io projet de la catégorie 2 io. Tamin'ny volana oktobra lasa teo raha tsy ahivina no nisy ny iraka nataon'ny banky iraisam-pirenena teto amintsika iverenany sakana eo amin'ny sehatry ny varotra. Ivoaka amin'ny volana aprily 2012 ny tatitra mikasika izay. Tsara ho marihana fa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana no mitantana amin'ny ankapobeny ny programme cadre intégré renforcé fa ny fanapahan-kevitra rehetra kosa dia raisina eo anivon'ilay comité directeur.